Faly miarabantsika tsirairay avy maneran-tany ny tenako ny tenin'Andriamanitra tamin'ny asabata fahafito ny volana jona 2024 dia voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ny andinin'ny 720 ka hatramin'ny 130. Ny lohahevitra izany tenin'Andriamanitra izany voalohany dia ny hoe isika izao dia voahentsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy ary rahonana mihitsy aza. Faharoa, fa hanome hery ampasahiananao anie ny fanahy masina hitoriana ny tenin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ndeha harovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny titra ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe vavaky ny fiangonana voahentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nalefa izy roa lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazain'ny lehiben'ny mpisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandray izany izy ireo dia niara-nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra hoe, Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanahy masina no nampitenenanao ani Davida razanay sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina hanohany foana ny firenena, ireo mpanjakany tany dia nitsangana ary ny mpitondra dia niangona hanohitra ny Tompo sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity i Herôda sy Pontio Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny firenena Israely mba hanohitra ny mpanomponao masina, dia Jesosy izay nosoranao, mba hanao izay notendren'ny tananao aman-tsainao mialoha atao. Ko ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, miaraka amin'ny anatsoranao ny tananao, anasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Rehefa nivavaka izy ireo dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ary nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Amen.